Apokalipsy toko fahafito. Ireo 4,000 sy 4,000 siraetsy sisa tavela amin'ny Israely. Apokalipsy toko fahafito ny andininy voalohany hatramin'ny fahavalo. Rehefa afaka izany dia hitako fa indreo nisy anjely 4 nitsangana teo amin'ny vazan-tany 4, nihazona ny rivotra 4 amin'ny tany, mba tsy hisy rivotra hitsoka amin'ny tany, na amin'ny ranomasina, na amin'ny hazo akory aza. Ary hitako fa indro nisy anjely hafa koa niakatra avy tany amin'ny fipisahan'ny masoandro, nanana ny fanombohan-kasen'Andriamanitra velona. Ary izy ny antso ny anjely 4 izay navela hanimba ny tany sy ny ranomasina tamin'ny feo mahery nanao hoe: aza manimba ny tany, na ny ranomasina, na ny hazo, mandra-panisinay tombo-kase eo amin'ny handry ny mpanompon'Andriamanitsika. Ary nahare ny isan'izay voaisy tombo-kase aho, 4,400 iraetsy no voaisy tombo-kase avy tamin'ny firenen'ny zanak'Israely rehetra. Avy tamin'ny firenen'ny Joda 2,000 iraialina no voaisy tombo-kase. Avy tamin'ny firenen'ny Robenina 2,000 iraialina. Avy tamin'ny firenen'ny Gada 2,000 iraialina. Avy tamin'ny firenen'ny Asera 2,000 iraialina. Avy tamin'ny firenen'ny Naftaly 2,000 iraialina. Avy tamin'ny firenen'ny Manase 2,000 iraialina. Avy tamin'ny firenen'ny Simeona 2,000 iraialina. Avy tamin'ny firenen'ny Levi 2,000 iraialina. Avy tamin'ny firenen'ny Sakara 2,000 iraialina. Avy tamin'ny firenen'ny Zebolona 2,000 iraialina. Avy tamin'ny firenen'ny Josefa 2,000 iraialina. Avy tamin'ny firenen'ny Benjamina 2,000 iraialina no voaisy tombo-kase. Ireo jentilisa voavonjy nandritra ny fahoriana lehibe. Apokalipsy toko fahafito ny andininy 7 hatramin'ny 7:10. Rehefa afaka izany dia hitako fa indreo nisy olona betsaka tsy tamboisaina avy tamin'ny firenena rehetra sy ny fokom-pirenena sy ny olona ary ny samy hafa fiteny nitsangana teo anolohan'ny seza fiandrianana sy teo anatrehan'ny zanak'ondry, ny akanjo fotsy lava sady ny tana sampandry fiteny tanany, dia niantso tamin'ny feo mahery izy nanao hoe: ny famonjenany ho an'Andriamanitsika izay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondry. Ary ny anjely rehetra nitsangana manodidina ny seza fiandrianana mba amin'ny loholona sy ny zava-mananana 4, dia niankoka teo anolohan'ny seza fiandrianana izy ka nivavaka tamin'Andriamanitra nanao hoe: Amen. Ny saotra sy ny voninahitra sy ny fahendrena sy ny fisaorana sy ny haja sy ny hery ary ny faherezana ho an'Andriamanitsika mandrakizay. Amen. Ary ny anankiray tamin'ny loholona namalaka nanao tamiko hoe: iza moa ireo miakanjo fotsy lava ary avy taiza izy? Fa hoy izaho taminy: Tompoko, ianao no mahalala. Dia hoy izy tamiko: ireo no avy tamin'ny fahoriana lehibe ary ny akanjony nosasany sy nofitsiny tamin'ny rany zanak'ondry. Ary noho izany dia mitoetra eo anolohan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy ka manompo azy andro aman'alina eo amin'ny tempolony. Ary ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana dia hamelatra ny tranolainy handrakotra azy. Tsy honoana na hangetaheta intsony ireo, ary tsy haninona azy ny masoandro na zay hafanana akory. Fa ny zanak'ondry zay eo afovoan'ny seza fiandrianana no ho mpiandry azy ka hitondra azy ho amin'ny loharanon'ny ranonaina. Ary ho fafan'Andriamanitra ny ranomaso rehetra amin'ny masony. Isaia 5:9. Pakani kata Kristi pamu
monjenanay tanteraka minay zao tambiny hoanao zahay i Jesosio pampakatra milenao